Manohy ny fitakiny ny didina voakany fitsarana malagasy mikasika ny raharaha 7 febroary 2022 ny AV7 androany dia nitafa tamin'ny mpanao gazety eny Ambohitsoloatra ny mpikambana avy ao amin'ny AV7. Manamafy ny tokony ampiarana ny didina voakany fitsarana malagasy momba ny raharaha 7 febroary 2022 ny fikambanan'ny Arambona AV7. Takin'izy ireo amin'izao fahatongavan'Andriamatoa Marc Ravalomanana Tandrazana izao ny fanefana ny onitra eninjato tapitrisa ariary amin'ny fikambanana AV7. Makasitraka ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny fanjakana izay nanokana Ravalomanana amin'ny trano voatokana fa izay AV7 dia nahazo lariny ary ampelantananay ny Bosy. Ny didim-pitsarana izay mivoaka anananay grosy mangataka ny onitra dia apetraka eo ampelantanan'ny fitondrana mahefa izany fangatanay izany fampiarana ny zavali didiny ka tsy ekena ihany koa izany ny tsy maty manota. Misa 720 ny ao anatin'ny fikambanana ny Arambona tamin'ny raharaha 7 febroary ary mitovy fandraisana ny fikambanana AV7 ny fanampiana 2 hetsy ariary avy amin'ny fanjakana malagasy.